filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fitora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiara-vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inonao ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely manatena anao eo anamiko eo anaminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra tsy adinontsika koa nefa reo any tokantrano zay manaraka nyity fotoam-pivavahanty zay noko fa iaona amin'Andriamanitra manokana anay satria ampy mizara eto atrany any lavitra be any ny fanatrian'Andriamanitra satria lehibe izy ary manerana sady zany ve aofafa eo an Jesosy ny tanantsika misaora azy fa Andriamanitra lehibe izy ary tena mbola famindrapo sy fahasoavana ny afahantsika senao mijoro manoloana ny seza fiandrianana eto manantona azy amin'ny fahasahiny isaotra azy indray androany dia tena hoe aofafa eo an'Andriamanitra ny tanantsika akopio no mahasonofitsika amin'izao fotoana izao dia andao toa dia hivavaka manoloana ilay Andriamanitra avy indrindra mendrika ho teraina ambony manana anarana ambony ny anarana rehetra izany no Andriamanitra iankofantsika sy vavahantsika eto amin'ity fotoana ity ary nanokana fotoana manokantsika androany isaorana azy sy ankasitrahana reo soa rehetra izay nataony teo amin'ny fiainako sy teo amin'ny fiainanao eny fa na dia mbola ao anatin'ny sarotra aza dia nitakiny kosa isika isaotra azy ka dia samy manandratra vavaka amin'izao fotoana izao mankasitraka ray masina tsara indrindra milaza izay androany hoe ray masina ianao satria rainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao matoky Andriamanitra
fa mbola marina sy matoky amin'ny teninao ianao fa zay rehetra mivoroka amin'ny anaranao dia hoavoana ianao itosaketo any anerinao Jesosy ary mamela anao malalaka izay fanamasina hoe ka sy io manokana fotorodoro androany fa io manokana ny fanamaketaeta androany ary zay manana fanamatorodoro kosa dia ho velominao indray ary ikasika ny marary ianao asitrana azy ianao androany ary raha olana kosa ny andehanan'olona eto mino a Jesosy fa mbola manakarena vahaolana ho antsirala iaby ianao fa ny androany dia iankohaka sy saotranao zahay Andriamanitro lay tompony sy mpanjaka ny mpanjaka anao ny voninahitra sy hajaridera fa tsara ianao Andriamanitro ary mandraka izay aminay ny famindraponao andeha izay androany isainisaina ny soretra nataonao anay fa mendrika ianao tsara ianao avy aminao ny aviany zavatra rehetra fa izay Jesosy eo amin'ny mahazanakay zanakanay sady sakaizanao dia notahinao amen sotra ray masino ndao tsika ity tanana mafy ho an'Andriamanitra tena mitiafa tanana mafy an'Andriamanitra ianao fa nahitananao miteak'io azy efa fahasoavana ny anananao an'io andao toa dia arahantsika orakona mpifaliana izany satria maritsika idera azy eto asiorakona mpifaliana hatrany miaraka miteka mafy miaraka amin'ny zava-maneno sotra an'Andriamanitra mbola idera an'Andriamanitra isika ka tenenina manao akaikinao hoe andaotsika androany hitanisan'ny soa nataon'i Jesosy atsika mety ozy ianao ny anano tsy voatanisaka fa maro loatra fa mety leo akaikinao somary kivikivy dia teneno izy hoe mifalia fa efa ao kaikely ao le izy hoe amen amen andao tsika iravoravo isaotra an'Andriamanitra andao tena mifotsika tena hoe feno firavoravona ny isaorantsika an'Andriamanitra tena ataovy metanetana mihitsy ny fonao fa manoloana le Andriamanitra mpanome soanao andao tena ataontsika hoe afapo izy hoe faly fa mahay makasitraka ny zanany lasaritsika androany ka omeo amin'ny fonao rehetra zany rehefa misaina ny fitiavan Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy ianao halleluia isaorako azy fitiavany rehefa misaina ny fitiavan Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy hoe halleluia isaorako azy fitiavany samby mandiha ary fa ho an'Andriamanitra zany tena tiany anenao hoe fitiavana mandrakizay nitiavana sy anao ary zany nampaharetany famindrapony azy anao mendrika ny isaotsika androany rehefa misainisaina ny famonjentsika dia tena tehika mafy rehefa misaina ny famonjeny Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy hoe halleluia isaorako azy ny famonjeny rehefa misaina ny famonjeny Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy hoe halleluia isaorako azy ny famonjeny zany mahatonga antsika mitsoreta satria noho ny famonjena natao Jesosy asenao teo ambony azy fitsaliro mendrika ny isaorany zany fitiavana famonjena andao isainisaina ny famindrapony izay efa nisitraka izantsika fa misaina ny famindrapony Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy hoe halleluia isaorako azy ny famindrapony rehefa misaina ny famindrapony Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko dia iantso mafy hoe
ino fa samy fanandray fitahintsika raika ambe folovolana zay lasa efa hotapika ny roa be folovolana ndao isotra noho ny fitahin'andriamanitra nataony asianao rehefa misaina fitahian-tsay sosial sy zarehetra nataony tamiko rehiantso mafiawe halleluia isona quasi ny fitahia rehefa misaina fitahian-tsay sosial sy zarehetra nataony tamiko rehiantso mafiawe halleluia isona quasi ny fitahia rehiantso mafiawe halleluia isona quasi ny fitiavany rehiantso mafiawe isona quasi ny famonjeny rehiantso mafiawe halleluia isona quasi ny famondrapony tsy hitanao am'izany fa marobe le izy tsy tamby isaina mbola misy fahasoavanao mbola misy fanasitranana tao mbola misy vahaolana tao le ndrasanao atsoasy azy tsara andriamanitra isaty zany be rary ny raha isaotitsika androany na mbola iray fotsika iray saina rary ny raha isaotra an'andriamanitra isika Mangalasa
sy fitiavan-tanana miaraka amin'ny orakoraka miaraka amin'ny samba-mananitra miorakoraka amin'ny saranan'Andriamanitra. Amen. Tsara Andriamanitra sa tsy zany ve? Andao mbola sandratsika any amin'ny lanitra an-tanantsika hanamafitsika androano hoe ity izay Jesosy dia hanakipo ny masonofonao ianao dia mpanjino ilay Andriamanitra iankofanao isaoranao indray androany. Amen. Sotra tompo rehetra izay Andriamanitra tsy ho fombafomba tompo ity fotoana ity na hoe protokôla tsy maintsy atao fa androany izay Jesosy napetraka atao ho ny mpanomponao zany satria afa aminao dia von'izahay androany hanokana ity fotoana ity hoe hakasitraka anao. Amen. Sotra Andriamanitra mankasitraka Andriamanitra inona ny soa valinay Andriamanitra noho ny soa rehetra nataonao anay androany Jesosy dia akasitraka anao izay ary isotra ny amin'ny zavatra rehetra taony soa taony ratsy fa isotra izay laotsika iray fe hoe ity aho ity nanandratanana ataovy any fonao torotoro mihitsy zany androany ity
misaotra Jesosy eo mbola mafisotrano fisaoranao azony an-trano fifandraisanao amin'ny Jesosy amin'izao fotoana izao. Amen. Misandrata Andriamanitra. Andao anaiky fotsiny sika androany hoe isaotra Jesosy na dia mbola misy ara-mety ady atrena dia misaotra foana Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Mankasitraka fanamasina. Alleluia, alleluia, alleluia. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra fanamasina, misaotra Jesosy. Anao ny fondaitranao teranao ny aja iray masina tsara indrindra. Alleluia. Amen, 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 amen. Misaotra foana. Misaotra foana. Misaotra foana. Misaotra foana. Amen. Misaotra foana. Misaotra Jesosy. Misaotra foana. Misaotra foana. Misaotra Jesosy. Misaotra foana. Misaotra foana. Misaotra Jesosy. Anao ny aja sy ny tenirary ny voninahitra. Alleluia, alleluia. Tiaka mafy an'Andriamanitra sika. Alleluia. Mbola ipitsakanina ihany aoka ikipa masontsika. Androany dia mitaonantsika rehetra ao mba anantona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mpasahina. Akipimo masonao. Raha mety ihany koa anefa apetrao eo amin'ny fonao tananao. Aoka anantona seza fiandriana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mpasahina isika. Ary meteza amin'ny androany ety. Isaotra sy akasitraka an'Andriamanitra. Ataovy tena hita an'Andriamanitra fa ho amin'izany tokoa ny fiainanao androany. Herinandro mantsy sisa dia farana ny taona. Mila misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika. Ny amin'ny zavatra rehetra izay niseho teo amintsika tamin'ity taona ity. Andriamanitra, mamindra fo sy mamela heloka zao fiagonan'izao ianao. Ary amin'ity androany ity dia ho tonga ao aminay tsiraray avy isam-batan'olona ny fahavononana anatrika ny seza fiandriananao amin'ny mpasahina. Ary iolika sy ankohoka ary hitsaoka anao zahay. Andriamanitra, mendrika ny anaovana an'izany ianao ary tokony anaovana an'izany. Ary nyreto izahay hitondra fisaorana sy fankasitrahana anao ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nitondranao anay tao ny soa kanefa tao ihany koa ny ratsy. Tompo, eto ny fanatrehanao, eto ny fanatrehanao, akipian'ny masonao. Iratsika rehetra manao ilay hira hoe avo indrindra ianao Andriamanitra. Aoka anatrika ny seza fiandrianana ny fahasoavana ampasahina hatrany hatrany anefa ianao. Ary raha anao izay hira izay isika dia mihira amin'ny fonao rehetra maneho fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra avo indrindra. Lanitra ny seza fiandrianana, ny tany ny fitoeran-tongony, olona isika natao iankohoka sy iolika anatrehana, natao hisaotra sy akasitraka azy.
Ampiany masonao. Misaotra Tompo. Zany tokoa ianao Andriamanitra. Amen. Reto izay mitsokanao Andriamanitra tsy toa. Talohanao tsy misy Andriamanitra hafa, ateorinanao tsy misy Andriamanitra mandiva, fa ianao ihany no izy. Ao anaty izany iry zany raha afaka mandohalika anao dia mandoly mihitsy a. Halleluja. Eto fanatrianao. Eto fanatrianao. Eto fanatrianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Oeky voninahitra Andriamanitra ity toerana ity. Oeky voninahitra Andriamanitra ity toerana ity. Amen. 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 Akpiany masonao. Aoka iakoaka sy olontoeratra n'Andriamanitra ianao. Tena famezam-boninahitra n'Andriamanitra no atao. Halleluja, halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Halleluja. Misaotra Jesosy. Andriamanitra ranay izay any an-danitro. Tonga eto izahay. Voro marobe tahaka izao. Tonga eto izahay. Isaotra sy akasitraka anao. Satria Andriamanitra mendrika tolorana an'izany ianao. Misaotra. 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 Miondrika ato anatrianao izahay. Miankoka ato anatrianao izahay. Andriamanitra tokoa ianao. Halleluja. 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 Misaotra Tompo. Amen. Maka toerana isika. Omena toerana ihany koa reto mpitarika fidiarana ireto. Sokafy ny Baiboly ao amin'ny boky Salamo 7:1. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Salamo 7:1, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Misaora Jehova ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora Jehova ary fanahiko, ary aza misy adinonao
ny fitahiny rehetra. Tesaloniana voalohany indray 5:5-7. Misara amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Araka ireo teny novakiana ireo re fiangonana rehetra manalika ty fotoana ity dia izao: mbola mafisiko aminareo hatrany hatrany amin'ity androandroany ity ny mahazava-dehibe ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Amen. Mbola mafisiko iaho ny mahazava-dehibe ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Diko ambara zany dia hoe azo atao ho zavatra maivana, ho toy ny tsy misy lanjany ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Araky ny voalaza amin'ny Baiboly, Tesaloniana voalohany 5:5-7, ilay novakiana farany teo, fa ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra dia sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika mpino, natao iainantsika fiangonana kristianina, ary natao iainana mandra-pandao antsika anty-tany ity. Io mazava be le teny, misaora amin'ny zavatra rehetra, misaora n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ny seho sy ny tranga teo amin'ny fiainantsika. Satria nahoana io voasoratra io? Fa izany no ny Baiboly no sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy maintsy manao sitrapon'Andriamanitra matsy isika amin'ny maha-kristianina atsika, amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika. Tsy maintsy ho iaho, tsy maintsy manao sitrapon'Andriamanitra isika. Satria nahoana? Satria voasoratra fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ihany no mahazo miditra sy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy efa hainareo ve tompoko le voalazan'i Jesosy Maty 7:1-20, ahoana Jesosy? Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapondraiko zay any an-danitra ihany. Tsy izay rehetra mitondra etikety na titra ety ivelany hoe za olon'Andriamanitra, za kristianina, za olona tahako zao no ekeny hoe maso miditra ao an-danitra izy rahatr' zay, na hoe maso mandova ny fanjakan'Andriamanitra izy rahatr' zay, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra iray ihany. Amen. Amen. Noho izany miatso antsika rehetra toka eto ao, ianareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao any atokantrano any, atsona daholo tsika rehetra amin'ity androandroany ity. Andao tompoko, anapa-kevitra, anao sitrapon'Andriamanitra mba tsy ho diso fanantenana isika rahatrizay ka toka fotoana andaozana an'ity tany ity. Tsika mantsy amin'ny maha-olombelona tsika tsy misy maritra mandrakizay teo ambony ty tany ity. Ahoana ny Baiboly? 70 taona na 80 taona raha tahina ka mateza ny androtsika. Kanefa moa isaoran'Andriamanitra fa araka voalazan'ny boky Genesis dia fa nanomana ihany Andriamanitra hoe isy olona hatratrany 200 taonany. Amen. Amen. Dia mandrety zay androm-pahavelomantsika izay dia atsoina isika rehetra amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, amin'ny maha-fiangonana kristianina atsika, mba hisaotra sy hakasitraka an'Andriamanitra mandraka hariva. Amen. Andao hiteka mahafon'Andriamanitra isika. Amin'ny karaza moa ireo sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika, fa reto tany saiko reto ankapany no anisan'ny tena hoe lehibe, tena lehibe, ary tokony tena hoe hisongadina eo fiainantsika tsiraray avy amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, amin'ny maha-fiangonana atsika. Ohatra ny fahadiovam-po, sitrapon'Andriamanitra natao iainana zany na inona zavatra misy eto ambony tany, zavatra natrehanao
amin'ny maha olon'andriamanitra anao, amin'ny mahafiangonana kristianina anao, tsy maintsy madio am-po ianao, tsy maintsy. Ahoana ho Jesosy sambatra amin'ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia mazava be ke zany e, na dia manana titre azy ianao hoe olon'Andriamanitra kristianina, kanefa ianao tsy madio am-po, dia mino ve ianao fa eken'Andriamanitra hitany an-danitra ianao? Tsy ekeny. Efa laza Jesosy sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy madio am-po ianao dia tsy ahitan'Andriamanitra mandritra ny fahavelomanao eto ambony tany. Possible tsy afaka hiditra amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ianao rahatrizay. Anisan'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa ianao mamela heloka. Mila mamela heloka ianao. Fiainan'ny ainan'i Jesosy zany. Tsy moramora nge ny zavatra nandalo teo amin'i Jesosy, ny fomba ny traiten'ny olona Jesosy e. Tena endrana, tena mafy. Tsaroko, araka voalazan'ny Baiboly, raha nahantona teo ambony hazo fijaliana Jesosy, dia na nefa teva azy ireo jolahy, na neso eso azy ireo jolahy, tena ilay teny makarary fo mihitsy no nataony. Fa tsotra ny teny nataon'i Jesosy, raha eo tsy tafitoana amin'izany aho, mamela ny helony, fa tsy fantany izay ataony. Ahoana ihany koa Jesosy, raha mivavaka ianareo, raha mandohalika mivavaka ianareo, ka misy olona anananareo alahelo hoany, satria namitaka anareo, satria nisandoka anareo, satria nangalatra fanananareo, satria niteny ratsy anareo, satria mitondra fanafitohinana faratapo teo fiainanareo. Dia ahoana ho Jesosy? Avelao ny helony, avelao aloha ny helony. Be dia be mihitsy ireo ataoko hoe sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika kristianina riavana. Ankoatran'izany ny fifankatiavana eo amin'ny mpino samy mpino eo amintsika olon'Andriamanitra. Tsy dia resana matetiatika am-piangonana moa zany teny zany, fa ho Jesosy Kristy, didy vaovao no meko anareo, didy vaovao. Hafa le didy teo aloha, didy folo, fa ty ndray mandeha ty ho Jesosy, didy vaovao. Aoka ianareo hifankaty tahaka ny tiavako anareo, naoka hifankaty ianareo tiako be ho Jesosy, dia ianareo keo tokony hifankaty be ho Jesosy. Mitanjoko amin'izany mba ahafantaran'ny jentilisa, ahafantaran'ny olona zao tontolo zao, fa ianareo dia avianitra, ianareo dia mpianatra. Mila pratikeny zany riavana, mila iaina zany riavana. Kanefa moa tsy vitsy amin'ny fiangonana kristianina, tsy vitsy amin'ny olon'Andriamanitra no voarebirebin'ny devoly, tsy miditra amin'ny lohany, tsy miditra amin'ny eritreriny zany hoe hifankaty amin'ny namana. Za tsy tia mifandraindray amin'ny mpino, tsy dia tiako loatra fandraindray aman'olona, fa naika izy ireny manana toetrana tahaka izao na manana fijery tahaka izao hoe aloha sa piripiriny eny ihany, aloha sa hiatakatika eny ihany. Zay ny eritreritrao fa fantatrao fa mety, fa amin'Andriamanitra tsy mety. Mila fankaty ny olon'Andriamanitra rehetra. Amen na. Engany ka amin'izao faraparan-taona izao ho pratikeantsika zany sitrapon'Andriamanitra zany. Ianao mihitsy no anao dingana hoe andeha hifankaty amin'ny rahavaviko aho, andeha hifankaty amin'ny rahalako aho. Tsy amenna mafy be ve? Sa ho ianao hoe mitenena eo foana ianao Jesosy eo, ampiteneny foana io mpanomponao fa za nge manana ny hevitro hoe za manana ny lohako. Engany eky mba tsy ho zantsika rehetra. Fisaorantsika n'Andriamanitra ary andao hitehaka isika, mba hitehaka mirefitrefitra. Ary anisan'ireo sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika mandritry ny andro ny fivanianantsika eto ambody tany ity dia ny fanaovana fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra. Tsy maintsy misaotra sy mahakasitraka an'Andriamanitra sika rehetra toka eto amin'ny maha olon'Andriamanitra tsika sy amin'ny maha zanak'Andriamanitra tsika. Andonge hiverenantsika ilay tantaran'ilay boka folo lahy voalaza amin'ny Lioka toko fa 7 ambin'ny folo, 1 faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny 15 ambin'ny folo. 1 faraka 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 ambin'ny f
tenin'Andriamanitra zay nivakiko taminareo tamin'ny hery izy ity. Ndre mandeha tapa-kevitra reto boka folona reto fa mba ndeha hialo amin'ny tanàna misy azy, mba hizaza eny amin'ny tanàna misy azy iny. Tapoka tsy nampoziny tafaona tamin'i Jesosy ry zareo. Rehefa niodiniko ny Baiboly araka nambarako tamin'ny maraina dia hoy aho hoe tsy kisendrasendra i fotoana niaonany zareo tamin'i Jesosy io. Tsy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra raha teo tompoko, tsy misy kisendrasendra, tsy misy fifandrifinjavatra, fa efa voalamin'Andriamanitra tany aloha be tany hoe reto boka folona reto dia hositraniko amin'ny fomba magaga, hositraniko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay no antony natonga azy ireo tafaona tamin'i Jesosy. Marina nge zany teny ambarako zany revany. Isika rehetra io zao raha voavotsy tahaka izao fanahintsika, tonga olon'Andriamanitra tahaka izao sika, aoka fatatsika fa tsy kisendrasendra na fifandrifinjavatra, fa tena programan'Andriamanitra mihitsy le izy hoe hovonjena ny fanahinao, hovonjena ny fanahinao, satria misy zavatra tian'Andriamanitra atao anao aoriana kely ao. Mety androany le izy, mety rapitso, mety afarantaona, mety amin'ny taona vaovao, efa misy zavatra nomanin'Andriamanitra ho anao ao. Amen. Ary na dia ny fatogavanao ho isan'ny olon'Andriamanitra, ho isan'ny fiangonana kristiana ato amin'ity fiangonana tandremana ivady ety azy, aoka fantatrao fa tsy kisendrasendra na fifandrifinjavatra. Be dia be nge fiangonana misy eto Madagasikara, be dia be nge be dia be, tsy tambosaina fa maniny ianao ny entina tato, satria Andriamanitra malala hoe misy zavatra tiako atao eo aminao aoriana kely ao. Amen. Amen. No zany manentana antsika rehetra ao, aoka hitoetra tsara ho an'Andriamanitra ato ianao. Raha fantatrao fa tato no namonjen'Andriamanitra ny fanahinao, natsapanao an'izao famonjeny fivampiainana izao, dia hoy aho hoe aza miova mijoro ato ianao. Raha teto ny tany nambolena an'ilay hazo, le zanakazo, dia azo vaivaina, fa teto nambolena an'ilay hazo, le zanakazo, dia tondrahana izy avy alao anireo. Fa tsy hoe aorianao dia ho le olona namboly an'ilay hazo, aloha bataiko indray ty zanakazo ity fa ho afindrako atsy. Asa mety aniry ve izy? Fa amin'ny ankapobeny rehefa afindra indroa telo ny zanakazo maty. Manana tanjony ny aminao manokan'Andriamanitra. Raha tato namonjenanao miorena, aza miova. Halleluja. Ako isika ho mpiara-miombo natoka ampandrosa ny fanjakan'Andriamanitra ry havanao, asioteka mafy be. Halleluja. Dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy reto boka fololahy dia niantsoantso, ry Jesosy tompoko mamindra-fo aminay, ry Jesosy tompoko mamindra-fo aminay. Avy hatrany dia fantatry Jesosy hoe inona moa zany tena ilain'reto boka fololahy reto. Tonga dia fantatry Jesosy hoe mila fanasitrana ny reto, mila famonjena reto ny reto. Teny eo ihany Jesosy dia niteny tamin'izy ireo, mandehana miseho ampisorona ianareo, mandehana ianareo manao vizity any amin'ireo mpisorona. Reto boka fololahy reto ke efa nazo taratasy, fa olona tena boka, tena boka. Kanefa maninona indray no asaina makany ampisorona manao vizity. Dia inona zavatra nitranga? Reto boka kosa raha voanandrean'ny teny nataon'i Jesosy, avy hatrany tonga dia nanam-pinoana. Oh rahalahy, matoa ny mpampianatra amin'ny teny amintsika eo makalesana ampisorona, dikan'izany mandra-patoganitsika any sitranitsika. Afaka amin'izao retin'izao tsika, andao tsika hiazakazaka ho any ampisorona, andao tsika hiazakazaka ho any ampisorona. Dia rehefa nandeha reto boka fololahy ho Baiboly, tena mpandianana dia asidina avokoa izy fololahy. Tena mampahery be nge mieritreritra an'izany
rehefa manam-pinoana isika manam-pinoana an'Andriamanitra sy ny heriny, manam-pinoana Jesosy Kristy sy ny heriny, ary rehefa ekentsika ny teniny dia zay teny nataon'Andriamanitra izay izy fiatraikana fiainanao. Mila mino anao, mila mino anao, mila manafinoana ianao, fa zay rehetra mino dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Satria nino reto boka folona reto dia nandeha tokoa dia hoy ny baiboly hoe sitrana teny ampandehanany zareo. Satria nino ny teny nataon'i Jesosy Petera, le Petera resy tanteraka tamin'le asa fandrarana nataony, satria mba niasa nandrisy ny ala ihany fa tsy nahazo na inona inona, fa rehefa nino ny teny nataon'i Jesosy ka nankatoa dia hoy ny baiboly hoe nahita fombiazana izy, ka manana finoana. Indrindrindrindra amin'izao faraparan-taona izao mila mirakla isika, mila ny tanan'Andriamanitra isika. Raha mino anao dia tsy maty an-tantaram-piainanao. Anisan'izany ho avoakan'Andriamanitra mpandresy ianao. Amen. Antoantsika tompoko hiteka mafan'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Dia rehefa sitrana reto boka fololahy dia ny raika tamin'ireo ihany no tapa-kevitra hoe andeverina ho any amin'ilay nanasitrana iaho, andeverina ho any amin'ny Jesosy aho, mba hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra, mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny feo mahery indrindra. Amen. Alleluia. Faly ny tompo nahita n'ity lehilahy ity, nahita n'ity tovolahy ity, nalala ny verina keo amin'i Jesosy mba hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra amin'ny feo mahery indrindra. Tena faly mihitsy ny tompo. Ry havana, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao. Ka ny iray amin'ireo lesona lehibe no tsoako manokana tamin'izay tantara izay dia izao: zay rehetra nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, na iza na izy tamin'ity taona ity na tamin'ny roa taona, zay rehetra nandray ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ity taona ity na tamin'ny taona lasa, hoy aho aminareo, zako no miteny fa Andriamanitra no maniraka hiteny an'ilay izy, tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao. Araka ilay Tesaloniana voalohany toko 5:20, sitrapon'Andriamanitra natao iaina antsika olon'Andriamanitra sy fiangonana kristianina izany. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao. Manamafy an'izany ny teny nataon'ny Davida. Ahoana hoy izy? Salamo 1:2, misaorana Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko, misaorana ny anara-masina. Misaorana Jehovah ry fanahiko, asa misy adononao mihitsy ny fitahiany rehetra. Elo tsara nge zao teny ataoko izao hoe malahelo be mihitsy tompoko, ny tompo Andriamanitra, mahita olona, mahita mpino, mahita fiangonana kristianina zay nomen'Andriamanitra fahasoavana, kanefa manadino ny misaotra sy ny makasitraka azy. Betsaka nge fahasoavana zay efa nomen'Andriamanitra antsika toy ny hoe fivampiainana, fahasoavana nge zany. Ga nafinaritra anao ny aina tamin'ny fiainana nanota foana hatramin'izay, le fiainana manota hatramin'izay. Ankehitriny noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia novaina anao lasa tonga olom-baovao. Fahasoavana nge zany ry havana, ny fanasitranana, fahasoavana nge zany, ny fitahiana hoe notahian'Andriamanitra be anao tamin'ity taona ity, fahasoavana nge zany, ny fanambinana, tena hoe nambin'Andriamanitra be mibizina nataonao, fahasoavana nge zany, ny fiainana mety, fiainana manjary, fahasoavana nge zany. Fa izao malahelo Andriamanitra raha ohatra ka ianao izay nomena fahasoavana no manadino ny misaotra sy ny makasitraka azy. Ahoana ho Jesosy tamin'ilay lehilahy anankiray boka sitrana? Ahoana ho Jesosy tamin'ireo vahoaka marobe nanotrina azy? Hoy izy ao amin'ny andinin'ny 7:20, Luka 7:20,
tsy efa voadio avokoa fa isy fololahy fa izany 7 andy fahavalo folo moa tsy nisita ny verina anome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona afa fireneny ity va sitrana avokoa isy fololahy fa izany 7 teny nataony Jesosy milaza alahelo zany mba rahararanga nositraniko izy nositranon'Andriamanitra izy nomena fahasoavana be izao izy kanefa tsy mba mahalala misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra amin'ny femahery tsy mba mahalala manome voninahitra an'Andriamanitra akory afa-tsy ty lehilahy iray izay azo lasaina hoe afa firenena ity noho izany indrindra riavana amafisiko hatrany an-trano fa isika rehetra toga eto ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao any atokantrano any tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika noho ireo fahasoavana izay fa nomeny antsika de mandeha tena nantena azy mba nalahelo a nisy olona narary ny aretina cancer narary ny aretina cancer izy amintsika no tsy malala fa aretina mamodoza izany mahafaty akoatrany hoe mahafaty mampijaly fiainana ary mampijaly manodidina azy manodidina le olona sitrany izy rehefa mivavahana dia tsy hitantsony izy tateorinan'izay efa ela be tateorina nisy mpinina hita azy oravavy ary ianao to tsy tonga tsony toetrany endrika miavonavina no narosony dia avy eo nampatsahivin'io vehivavy io zay niona taminy hoe ianao nge fa nisotran'Andriamanitra tamin'ny aretina cancer e dia hoy izy zay fanasitranana tamin'ny cancer fotsiny ave dia tsy maintsy mahatonga hivavaka any aminareo zay fotsiny ve nataon'Andriamanitra tamiko dia hoe tsy maintsy hivavaka any aminareo a ore olona raha inao no nandrian'izany a niondrika anao ary nalahelo tsy manakambara maika fa Andriamanitra fahafantarako koa zany tsy manalala ny saotra sy nakasitraka an'Andriamanitra akory izy tamin'ilay fahasoavana lehibe nomen'Andriamanitra azy mazava be moa zany tsy mba nanatona akory izy hoe ndeha mba hisaotra amin'ny pastera andeha akasitraka azy fa tena fahasoavana lehibe no azoko tamin'ny alalany vavaka natao le mpanompon'Andriamanitra malahelo Andriamanitra ny amin'ny zavatra takizany no zany manentana antsika rehetra ao androany zay rehetra nandray fahasoavana tamin'ity taona ity atao zava-dehibe aminao ny misaotra sy ny makasitraka an'Andriamanitra fa zao ihany koa anefa eny na dia ny fanohitra tamin'ireo zavatra no eritreretinao azy ny zava-nisy ny tranga teo aminao dia mbola zao ihany tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana ianao amainina mazava kely le Tesaloniana voalohany 2:10 hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na soa na ratsy fa izany no sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika ao amin'i Jesosy Kristy aoka fantatsika rehetra zao zavatra tantaraiko izao ary mino an'izany ianao na iza olona ka hoe efa nino an Jesosy efa nandray an Jesosy na iza io ka manana Jesosy ao anatiny dia ho ny baiboly zany dia natsangan'Andriamanitra ho isany olon'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely ianao zany na iza olona ka nino an Jesosy nandray an Jesosy manana an Jesosy ao anatiny zany olo zany dia natsangan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy ianao ihany koa zany zanak'Andriamanitra izany ambony zany ama olon'Andriamanitra anao ama zanak'Andriamanitra anao milaza amin'ny baiboly fa noraisy ny antanana ianao ny fiainanao ary izy mihitsy no mitondra sy mitantana anao
mandritry ny androm-piainanao rehetra. Amen. Zany anke dika ilay faminaniana nampiton'Andriamanitra ny Isaia mpaminany, Isaia 1:7 hoe Andriamanitra, asa matahotra mihitsy ianareo oloko, ianareo zanako, asa matahotra fa mombanao aho, tsy rery anao fa mombanao aho. Dia ho ihany koa Andriamanitra avy eo, asa mierikerika foana, marina fa misy zavatra mampitebiteby atao ambadika ato, ohatrany hoe hiady rery anao fa hoy aho. Andriamanitra miteny io, asa mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Amen. Amen. Dia hoy ihany koa izy, zao nge Andriamanitra mitantana anao amin'ny talakavana famarinako hoe tantaniko anao satria oliko, tantaniko anao satria zanako. Amen. Amen. Zao mantsy eo amin'ny fiainantsika olon'Andriamanitra sy fiangonana kristianina io ndraindray misy zavatra mafy mitranga ary zavatra tsy ampozina zany miseho amin'ny fiainantsika. Tena makify mieritreritra azy reny ndraindray. Tsika nefa amin'ny olon'Andriamanitra fiangonana kristianina ohatra amin'izany zao ny vavaka ianao fa tsy nahazo valim-bavaka. Makify ke mieritreritra zany ndraindray amin'ny manofonofo hoe nandalovana olana ianao fa tsy va mihitsy le olana, narary ianao fa tsy sitrana mihitsy, ary tsy nampozina ary amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, nandalo loza ianao zay niseho tapoka teo fiainanao, riavanao. Kanefa na dia zany ary ny zava-misy, kanefa hoy na dia zany ary ny zava-misy amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika rehetra, amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika rehetra, dia tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana ianao. Averiko indray ilay Tesalonianina 1:9-12, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Tsaronareo ka mantantaran'ireo zanak'Israely hoy ny Baiboly, Andriamanitra no nanafaka azy ireo teo am-pialantanany Egyptianina mba tsy ho andevoziny intsony, ary Andriamanitra no lobavy ary nitondra azy ireo niala tao Egypta ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Zany hoe fanapaha-kevitr'Andriamanitra ny hanome fiainana vaovao sy tsara ho an'ny zanak'Israely. Dia niala tao Egypta izy ireo tsy nandeha irery, fa amin'ny atoandro miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalany andrahona, amin'ny alina miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalany andriafo, mba andihanan'izy ireo andro manalina. Tena mahafinaritra be ngeryavana ny fiaina miaraka amin'Andriamanitra, tsy mba irery zany ianao, ary raha mihina anao dia ho voapirofo eo fiainanao fa tsy irery zany ianao. Kanefa irantsika malala ny zavatra nitranga, teny ampandehanana be dia be mihitsy ireo zavatra nitranga teo amin'ny zanak'Israely, zay tena nanakivy azy ireo ary nampananao foana ny zanak'Israely mihitsy ary le izy. Teny ampandehanana tsy nampozina, tojo ranomasina mena, nefa Andriamanitra miaraka aminy. Teny ampandehanana tsy nampozina, tojo tany efitra, tsy misy sakafo. Teny ampandehanana tsy nampozina, tojo tany efitra, tsy misy rano sotroina. Teny ampandehanana tsy nampozina, tonga tao anoloan'ny mandany Jeriko zareo, zay nafery fanambola velona azy ireo mihitsy tamin'izany. Teny ampandehanana tsy nampozina, no tafian'ny Amalekita ry zareo, dia nisakana antsoto zao, tsy mahazo manodinareo ianareo, tsy mahazo midirika mandrosoa nge, fa hita raharaha ianareo zanak'Israely. Zany rehetrarehetra zany no ny famafao teo fiainan'ny zanak'Israely, kanefa voalaza hoe Andriamanitra niaraka taminy andro alina. Tantarako aminareo zany satria zany zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainantsika maha olon'Andriamanitra antsika. Kanefa na dia zany azy
tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra foana isika, tsy maintsy makasitraka an'Andriamanitra foana isika, ary ny tena fadina ny miemotra na ny verin-dalana. Fa mila mandroso foana ianao, mila mandroso foana ianao. Efa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao matsy, mila mandroso foana ianao. Jereo nge tantarany Job e. Job voalaza amin'ny Job toko voalohany, andiny voalohany, lehilahy marina sy mahitsy Job, lehilahy ny fadiny ratsy Job, lehilahy natahotra n'Andriamanitra Job, lehilahy tsy nanatsiny tamin'Andriamanitra Job. Andriamanitra mihitsy aza no njolo vavolombelona hoe zany tokoa ity lehilahy Job ity. Donc raha tokony izy dia hoe tokony lalana fevoninkazo foana zany lalana diavin'ny Job mandram-pandahon'ity tany ity, kanefa tsy zany zavatra nitranga. Fa ny zavatra tsy napozina nitranga atao, tsy araky ny eritreritra maha-olombelona. Inona zavatra nitranga? Tantarain'ny Baiboly Job toko voalohany, andiny 17 ka hatramin'ny 18. Hoy Baiboly notokavany dalo ny fananany Job. Ny dalo nanafika azy tamin'izany fotoana izany, andoaka vakitsika Job toko voalohany andiny 17 ka hatramin'ny 18. Ary tamin'indray andro dia nina sy nisotro divay tao ohatran'ny zoko lamatoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisy iraka tonga tany amin'ny Job ka nanao hoe niomby miasa ary ny biriky vavy nandrasana teo anilana. Dia namialy azy tapoka ny sabeana ka namabo azy, ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny alatsabatra, ary sao dia sao rery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Tonga ny dalo nomena anarana hoe sabeana ny atokony fananany Job, satria Job mizarazara ny atokony. Sasany amin'ny fananana any avaratra no andrasana, sasany amin'ny fananany any atsimy no andrasana, sasany amin'ny fananany any atsinanany no andrasana, sasany amin'ny fananany any andrefana no andrasana. Dia le tany amin'ny toerana anankiray tafiny sabeanina io dia mibabony daholo ny ondra-manosy rehetra, no vonono ny mpanompony Job rehetra, lehilahy ray sy Fotoam-bavaka. Dia tonga tantara tamin'ny Job zava-doza nitranga. Tonga saina Job fa inona ary zany, fa inona ny antony zany, tena enjany zany, mety nitomany mihitsy izy, fa nandinika kely izy dia nisaotra an'Andriamanitra, saotra an'Andriamanitra, nankasitraka an'Andriamanitra foana izy. Vetivety teo ihany koa Job toko voalohany dia 20. Tonga dia ny fahavalo dalo nanafika tany amin'ny atokony anankiray. Donc dia vakiny raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afon'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra, ary nandoro ny ondra-manosy sy ny ankizilahy ka nandevina azy, ary sao dia sao rery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Tany amin'ilay atokony anankiray indray nisy afony latsaka avy any an-danitra, varatra ny latsaka, tonga dia maty daholo ny fananany Job, biby fiompy fananany Job rehetra, ary maty takizany ihany koa ny mpanompony Job izay niandry andreo biby ireo. Raika alahy fotsiny tavavoaka dia iny ny tonga tantara tamin'ny Job. Raha vao nandrian'izany Job, fa inona ry ity, inona ry ity, fa na dia zany azy mbola nisaotra sy nankasirika an'Andriamanitra izy. Ngady janona teo Job toko voalohany andiny 20. Ary mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny Kaldeana nanoa telo toko, ekipa anankitelo zareo, ny roa tany ny rameva ka no babony, ary ankizilahy dia nasiny tamin'ny alatsabatra, ary sao dia sao rery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Tonga ihany koa ny dalo hafa, Kaldeana no anarana, ekipa anankitelo izy ireo niaraka nanafika io voasoratra io, dia no babony ny rameva rehetra ary ny vonony ny mpanompony Job rehetra. Raika lahy sy santavela dia lasa ny azakazaka nakany amin'ny Job ny tantarany zava-doza. Enjana anke zany, enjana anke zany. Ary ity anankiray ity indray tena mafy be mihitsy, tena tsy zaka lanjaina,
joba toko voalohany anty fahavalambin'ny folo sy ambin'ny folo raha mbola nyteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanako lahy sy zanako vavy dia nihina sy sotro divay tao ohatran'ny zokony lamatoa ary indro nisy rivotra mahery avy tany an-danitra ka namely zorotrano efatra dia nianjera tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra maty avokoa izy mianada ary zao dia zao rery ihany no afa nandotra ilaza aminao nanao fety tao ohatran'ny lehilahy matoa izy mpiray-tampo zanako joba tapoka tsy nampozina nisy rivotra mahery mifofofofo tafiotra tampety ho vazaha namela le trano tonga dia nirodana le trano maty daholo zanako joba rehetrarehetra raha ohatra ka tamin'izao vaninandro nisy antsika zao no nisy an'izany ka tafetraka taminao tonga dia avy an-trano nytentsika rehetra dia hoe tena misy ozona aminao ry joba ozony fandravana ny fototry zany rehetrahitrany joba tena misy ozona aminao ozona mpitondra fahafatesana no fototry zany rehetrahitrany joba fa Andriamanitra malala ny tena antony kanefa na dia zany ara-zava-nisy ina nataony joba sanatry taminy ny nanota tamin'Andriamanitra sanatry taminy ny nivadika tamin'Andriamanitra ary narova ny vavany mba tsy hiteniteny foana ina nataony joba Andriamanitra ianao no nanome ankehitriny ianao no maka isarana ny anaranao Jehovah Andriamanitra zay mivoalaza joba toko voalohany 120 sy 120 tena hainy joba ny nisaotra sy nakasirika an'Andriamanitra nanolona ny zavatra ratsy rehetra zay nitranga tao amin'ny fiainana ka ho iaho hoe toetra sy toe-panahy tahak'izany no tian'Andriamanitra ananantsika olon'Andriamanitra sy fiangonana kristianina amin'izao vaninandro misy antsika izao mila mahay mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana maha-Andriamanitra azy isika satria Andriamanitra nge izy ary araka voalazako taminareo tery aloha no Jesosy Kristy dia eo an-tanan'Andriamanitra ke sika tantanin'Andriamanitra ke sika momba antsika nge izy tena marina nge zany kanefa miseho zany zavatra zany ary raha miseho zany zavatra zany zao foana ny tian'Andriamanitra hiteny aminao ianao mila mahay misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra amen amen halleluia andao hiteka mafan'Andriamanitra isika ataovy mafibe mihitsy niteka ary zany afatra hitoko anareo zany zany fanentanana ataoko anareo zany efa nandalovako nge zany ry havany efa ny zavatra tsy naposiko nge nitranga tao amin'ny fiainako ary zavatra tena nampilatsa-dranomaso tena nampilatsa-dranomaso be mihitsy fa saingy mivavako narovako mba tsy hiteniteny foana fa mba hisaotra an'Andriamanitra efa namarako taminareo zany ndre mandeha io vadiko io niaraka tamin'ny zanako lahy sy ny mason andeha hoany mampikolo anamboatra hatramin'ny fiangonana any dia fanaoko meloha ny voany vavady io zaho ambirao ka zareo enko zay ny motera fa velona tonga dia midinaingana makeo amin'ilay fiara dia mivavaka ho azy riovo mametra tanana amin'ilay tomobilina ary mitsodrano azy zany foana fanaoko hatramin'izay tena fiainako zany satria zaho tsy tia andeha amin'ny herin'ny tenako fa za tia hiankana amin'Andriamanitra kanjo tsy napozina fa io fiara nety zanako lahy niaraka tamin'ny vadiko sy mason io nivadika kilometatra vitsivitsy miala tao andriba nivadika ambony amban'ny tomobilina vaky ny jiro vaky ny parabrise pepo ny tafo pepo ny varavara tomobilina raraka daholo menaka rehetra tao anatin'ilay fiara toka tany amin'ray ora nazo telefoninao tamin'ny zanako lahy hoe toka avaty dada fa mivadika ny tomobilina
zaho amborako amin'io raha vonandreny zany aho dia nankina tanteraka tsy niteny na rovako ny vavako mba tsy hiteniteny foana na ilaza tokony ilaza zavatra tsy fiteny fa nakamarobo vavaka matsy rehefa sedra zava-doza tahaka izany dia miteniteny foana aizanao Andriamanitra aizany anjelinao fa maninana velanao tahaka izao zahay ohatra milaza hoe tena tsy mety mihitsy nataonao tsy mety mihitsy nataonao tsy akasitrahako za mba mpino ihany za mba mpivavaka ihany za mba tahaka izao ihany kanefa navelanao tratra ny loza tahaka izao fa narovako ny vavako tena narovako dia tsy niteny tamin'izaniza fa tena nieritreritra teo dia zay kelikely niny voalatsaka nandohalika vavaka misaotra n'Andriamanitra zay voalatsaka ny ranomasitro misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra zay ny verimberina tao am-bavako misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra misaotra makasitraka anao aho misaotra ny avitondranao misaotra ny avitondranao misaotra ny avitondranao dinganiko tantara ary tena isaorako an'Andriamanitra fa navadika Andriamanitra ho fitahiana ho anay le izy halleloia tsy adiloko mihitsy manaka ankehitriny hoe zay zavatra trangy izay no lalam-pitahiana tondran'Andriamanitra anay amen voatonga tany amin'ilay toerana arivariva tamin'ny fitora sasany tonga tany amin'ilay toerana dia voatonga tao tsy nanatona vatoko na nanatona zanako fa nijoro devaly le tômôbila aloha aho ny andrandra ny lanitra dia nisaotra n'Andriamanitra nisaotra n'Andriamanitra nisaotra n'Andriamanitra zay avao niresaka hoe inona zava-nisy inona zavatra nitranga ry fiangonana tonga eto mila misaotra sy mankasitraka n'Andriamanitra foana isika ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainantsika na tsara na ratsy na soa na loza fa izany no sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika rehetra amen amen tsy maintsy mijoro anao manao défi hoe misaotra n'Andriamanitra foana misaotra n'Andriamanitra foana aho ianareo so tonga eto ho anareo nandray zavatsomo nandray fahasoavana normal be bitabitaka mihitsy anao falifaly anao tonga eto hoe tena isaotra n'Andriamanitra ary hitondra fanaty-pisaorana mihitsy fa ho anareo izay natsapa kosa zavatra nifanondra tamin'izany fantatro fa mavesabesitra aminao hoe tompo tena mafy be amiko nisaotra mafy be amiko nisaotra satria zao nitranga zao ny zava-nisy teo amin'ny fiainako kanefa tsy maintsy misaotra sy mankasitraka n'Andriamanitra foana ianao raha mihinanao fa izy no Andriamanitra ao raha mihinanao fa olona eo an-tanany ianao raha mihinanao fa miaraka aminao izy raha mihinanao fa olona ianao dia zay tsy maintsy misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra foana ianao manaraka izany tsara ny afantarantsika fa aoriana ny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra ataontsika io anao pratika an'izay mantsika rehefa avy eo aoriana zany ho avy Andriamanitra aneo fagagana aneo fitahiana aneo fambiazana aneo fiainana mety enganeka ho tanteraka amin'ny herinandro io ty zany rehetra zany halleloia zao mantsy ny olona tahaka izany amin'Andriamanitra mendrika no tahina mendrika natao manana fiainana tsara fiafara ohatra akaiky be ny tantarany Job tena fogana ingeny ny fananany Job tena fogana zéro nge hatramin'ny zanany tsy nisy intsony fa hainy Jobany nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra dia tapa-kevitra Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana no tsinjovin'Andriamanitra manokana Job 42:12-16 andao vakina le izy ary Jehova nitahy ny afarany Job mihoatra no voalohany ka nanana ondry amanosy 4,000 amin'ny ray alina sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary biriky vavy 1,000 izy ary nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 koa izy ka ny anarany zokony nataony hoe Jemima ary ny anarany manarakaraka Kezia ary ny anarany faravavy Keranapoka ary tsy nisy vehivavy tsara tare
taka zanaka vavy-joba hita tany amin'ny tany rehetra ary niarany mendrainy lova tamin'ny anadany izy ary mbola velona 700 taona joba tahorina zany ka nahita ny zanany lahy sy ny zanany vavy sy ny zafiny ka hatramin'ny zafindohaliny aza zay zany fiafaran-joba ny olonay izy hitan'Andriamanitra hoe na insotra sy nakasitrika an'Andriamanitra foana dia hoe Andriamanitra hoe mendrika notahiana mihoatra noho ny teo aloha ity lehilahy ity dia tena notahiana tokoa izy ary tena raisy valo dia nanana andreo fananana be dia be reo izy amen amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga tahaka izany ny ty fiangonana ity alleloia ohatra anankiray ihany koa zava-nisy tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany namory vahoaka be dia be Jesosy tamin'izany dia tao anatin'ny atelona nitorotesina mpianatra foana Jesosy dia tamin'ny farany dia ory mpianatra ory apôstôly tena tsy hitanareo fa efa reraka ve ny vahoaka dia hoy ny sasany efa reraka be mihitsy ireo tsy hitanareo efa noana ve zareo reo dia hoy ny sasany tena noana zareo za koa ary mba nonako zay nataon'ireo apôstôly nataon'ireo mpianatra ohatra ny teteny zareo hoe tsy dia mety loatra natao amin'ny mpampianatra tsy tena endry izy tsy fatany loatra ny tokony atao fa variana mampianatra sy mitoroteny fotsiny izy dia nanatona an'i Jesosy reto mpianatra mpampianatra ô manao safady aminao zahay fa ahoana ho Jesosy efa telona zao ny olona no miaraka tamintsika teto raha vao ny vahoaka mandeha vidy sakafo any an-tanàna fa efa nona zareo dia tsotra moa ny teny nataon'i Jesosy raha izany no izy tsy misy olona ravany fotsy amin'izao eto fa omenareo aniny reo vao maika tena dangereux ty ho ny mpianatra raha raty ahoana zalahy izy nitatsika sakafo avoky andreo mpampianatra ô tsy manana sakafo omenandreo olona be dia be reo nge zahay vetivety ao ino ry tovolahy anankiray avany Andréany no anarana mpampianatra ô ity misy mofo anankidimy sy trondro anankiroa ho fandraisako anjara avita inona moa ity fa omeko anao fandraisako anjara faly ny tompo tamin'izany tena faly hoe matoty lehilahy ity no manao fanapaha-kevitra zao dia fantany fa mila vatsiana ny fanjakan'Andriamanitra ary fantany ihany koa fa aiko ny mita an'io mofo dimy trondro io ho antsika ianareo na dia kely ary ny eo an-tanana aza mba malaina mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra zany ianareo aza mba malaina ary rehefa mamatsy ianao dia manana finoana fa afaka notahian'Andriamanitra iny zavatra nentinao namatsy ny fanjakan'Andriamanitra iny tsy efa hainao ve ny teny nataon'i Jesosy liko atoko fahinana dia fahavala amin'ny telopolo omeo dia mba omena ianareo amen dia vita iny dia inona nataon'i Jesosy izy nge Andriamanitra izy ke zanak'Andriamanitra avy hatrany dia afaka manao fahagagana izy mba hisiny ny sakafo manana ambiaby ho zaraina amin'ny olona vitany zany fa saingy zao tia andeha arak'ilay fomba fiasan'Andriamanitra izy hoe mila misaotra fahoriana fisaorana misy fahagagana misy fitahiana misy fanambinana dia ndraisa ilay mofidimy sy trondro roa dia nisaotra an'Andriamanitra izy zay mivolaza ao matitoko 7:20 andifadimambefolo ka hatramin'ny andifaraika amby roapolo nisaotra an'Andriamanitra Jesosy vita misaorana dia natolo ny andreo mpianatra mandehana amin'izay ianareo zarao ity dia akory ny fahagagana teny tana mpianatra tena mpandehanana mizaran'ilay mofidimy sy trondro roa nitombo ilay mofidimy trondro roa nitombo ary ankoatrany hoe nitombo vita fizarana nahazo daholo ny olona rehetra voky izy rehetra jereny nangonina sombotsombontsy lany mbola nisy 12 bika zay lay teneniko hoe aorina fisaorana sy fakasitrahana dia misy fahagagana mitranga
misy fitahina miseho, misy fambiazana, misy fiainana mety. Ka hoy aho hoe ataovy tena fiainantsika fiangonana eto Androndrakely ny misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetra. Amen, amen. Asa varimarina mihitsy ianao fa atao fiainana hoe mila misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao. Halleluia, halleluia. Dia androany manentana anareo aho, minoy anareo fa aoriana amin'ny fisaorana sy mifakasitrahana ataontsika, ary indrindraindrindra aoriana ny fitondrantsika lefa anaty mpisaorana anaovantsika pratika daholo mantsanitratra izany zao. Ho ampilolotra antsika vato anaty aloha fisaorana amin'ny alalana vava, misaotra sy makasitraka. Tena misaotra sy makasitraka ianao. Avy eo hitondra lefa anaty mpisaorana ianao tahaka nataony Davida hoe inona no havaliko an' Jehovah no soretra nataony tamiko. Dia izao ny fanapakevitra Davida hitondra fanaty mpisaorana ho an'Andriamanitra ao. Amen, amen, halleluia. Dia aoriana ny santratra izany a dia minoy ianareo fa tsy handalo fotsiny terinandro dia afitsika ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka ireo tenina votsitray, ireo tenina ambaranay hoe ahita fandresena ianao, ahita fandresena ianao. Amen. Ary ankoatran'izay aoriana n'ilay amin'ny andro zay tsofanay rano anareo amin'le 5 janvier dia ho validen'Andriamanitra nitsodrana taonay nantena votsitray. Amen. Iverentsika angeny tantara le boky rehefa tonga teo anatrehany Jesosy lay lehilahy anankiray Samaritana hafa firenena nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra fe mahery, ny akoka sy name voninahitra an'Andriamanitra satria sitrana izy tena mpandianana. Dia zao no teny Jesosy, donc vakitsika ny liko tiko fa 7 andihy fa 9. Ho Jesosy taminy avy eo efa sitrana izy amin'io ary ho Jesosy taminy mitsangana mandehana ny finoanao nefa nahavoavonjy anao. Sitrana izy fa novalideny Jesosy le fanasitranana zay efa nomen'Andriamanitra azy. Manomboka izao mitsangana ianao fa ny finoanao nefa nahavoavonjy anao. Maro aminareo rehefa nandray fahasoavana efa nandray ary efa iananao zao le fahasoavana fa ho validen'Andriamanitra iny ka tena ho lasa fahasoavana goavana be. Ataovy fisaorana, ataovy mifakasitrahana azy. Amen, amen. Ary ity misy zavatra anankiray ambalako aminareo. Zaho manokana tamin'ny herinandro iny tao miborako tao dia ny zavatra tsapako haiko tsara mihitsy hoe ohatr'izany ny fiasan'Andriamanitra. Dia ny zavatra tsapako izany dia hoe io taona vaovao diavintsika io tena misy fahasoavana tena tondra fiadanana be ho antsika io. Io angamba no taona tsara indrindra ho antsika. Halleluia. Dia tao amborako ihany zay ihany no nieritreritra. Zany tokoa moa zany hoe misy fahasoavana be tena entin'Andriamanitra manavaka ny olon'Andriamanitra rehetra zay tandremako. Tena zany tokoa ve kanefa ingeny zava-misy arakaka ny andehanana ny andro volana taona miasarotra ny fiainana, miasarotra ny fiainana, mihamafy ny fiainana, mihamafy ny fiainana. Ohatrany zava-misy. Dia ahoana moa no eritreretiko fa izy zavatra tena mahafinaritra be amin'ny taona vaovao io ho an'ny olon'Andriamanitra. Dia teonio ihany dia mbola zay ihany natsapa hoe zay natao hoe fagagana. Zay natao hoe fagagana. Ny fagagana teonio ihany ho iaho ato miborako. Dia zao ny rano avy any ambony midina makany ambany. Fa natao hoe fagagana le rano avy any ambany miakatra
makatỳ ambony zay na teo fakagana ny impossible toko possible dia nahery aho hoe tena misaotra anao Andriamanitra manomboka amin'ny andro tsofoko rano fiangonana io dia araka tsodrano zay ataoko tokoa ho taona tsara indrindra ho anay io taona io isy zavatra tsy amposina mihitsy ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Amen. Zay rehetra mitompoko andao hitehaka faran'izay mafy. Raha mbola misy orakoraka mafy ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, mahery, magaga, tsy miova, omaly, anio, mandrakizay, sady zany ve. Halleluja, halleluja, halleluja. Dao mbola hitehaka andria mandeha antsika rehetra. Halleluja. Ny mpidera rehetra ankatany avy hatrany tonga dia mandroso milahatra. Andao antsika hivavaka, andao antsika hivavaka. Tena hisaotra an'Andriamanitra arak'ilay naniantanako anareo teo. Ho anareo izay indray fahasoavana taovy mipololotra faratapo faran'izay mafy ny fisaoranao sy fankasitranao an'Andriamanitra. Ho anareo izay mbola anatin'ny ady kosa mandraka ankehitriny asa matahotra manaova defy misaora an'Andriamanitra, misaora an'Andriamanitra. Fa fantatr'Andriamanitra tokony atao anao aoriana fisaorana ahita ny voninatr'Andriamanitra ianao. Apetrao ny fonao ny tananao dia hivavakantsika. Raha afaka mandohalika moa ianao dia mandoly mihitsy tena hoe anao fisaorana faratapony ho an'Andriamanitra isika. Ndao azy tonga dia hivavaka isika. Asandrato avy dia avy ny feo, asandrato avy dia avy ny feo anao. Samy mivavaka izy. Hoy ny voalaza Baiboly, niverina ilay boky anankiray hafa firenena, tonga mba hisaotra sy hankasitraka ve mahery indrindra. Tonga mba hisaotra sy hankasitraka ve mahery indrindra. Misy dikana amin'Andriamanitra zany. Ilay feo avy any aminao, asandratra ho avy dia avy, ho fanehoana fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra, ho fiankohofana sy famezana voninahitra an'Andriamanitra. Samy mivavaka arak'izay falentanana nataoko izay tsika rehetra. Samy mivavaka arak'izay tsika rehetra. Mivavay ianao. Raha mbola misy feo avoavo kokoa noho zany, ataovy ihany. Ataovy ihany. Ilay etahitanao mirehitra ho an'Andriamanitra mihitsy noka ho ataonao. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra. Halleluja, halleluja. Tsika mito mivavaka fa reto mpitarika fiderany reto anao le hira hoe avo indrindra ianao. Tsika mito mivavaka hoy fa reto mpitarika fiderany reto anao le hira hoe avo indrindra ianao.
Misaotra tompo avindrindra tokoa ianao ka dia mitsokanao sy mame voninahitra anao zahay milatsaka ny herin'Andriamanitra ao anaty izany fotoana anaovantsika vavaka izany raiso ilay fiasa fanay masina raiso ilay herin'Andriamanitra raiso ilay herin'Andriamanitra misaotra tompo misaotra makasitraka satria Andriamanitra tsy toy ianao Andriamanitra mitondra sy mitantana ny fiainanay ka dia miakoka sy meritra eo anaty ianao malohana ny seza fiainananao izay rehetra samiary maka toerana sika rehetra apetrao eo amin'ny fonao ny tanana tompo Andriamanitra ray tsy tofo Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao ianao ary nahary anay zanak'olombelona miankoka sy milotro anaty ianao zahay ny amin'ny fitiavana lehibe izay efa nitiavanao anay satria ny fitiavanao ny fototra natonga anay voavonjy tahaka izao tonga eto mba hiaraka anome voninahitra anao sy ankalazanao misaotra Andriamanitra ankehitriny dia nampianatra anay ianao ny amin'izay tokony ho fiainanay dia ilay fiainana misaotra sy makasitraka anao foana ny amin'ny zavatra rehetra izay nitranga misaotra tompo anao zavatra lehibe aminay zany ianao androany amin'ny herinandro ity ary mihoatra lavitra no zany no ataonao aminay amin'ny taona vaovao 2024 misaotra tompo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy amen andaontsika iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra aloha le fanatitra toy ny ampafolokareny rakitra zay ho tataziny toerana andaontsika hanao an'izany amin'ny fotsika rehetra dia ao anaty izay rehefa mpitarika fiderana anentana antsika tena hihira anao hira ho an'ny tompo fa misy ambonahitra an'Andriamanitra
daombola itiaka mafy dia mafy sika tompoko dia raha fa aveo mihitsy a no anaterantsika lefa anaty mpisaorana fa anao filazana aminareo aloha ao aza adinoana fa amin'ny alarobia zao eto dia misy fampompivavahana lehibe fampompivavahana etsika misaotra an'Andriamanitra noho ny nanomezan'Andriamanitra atsika ny zanan'ilay tokana atao Jesosy amen ny kristianina rehetra maneran-tany dia miombona fa isaky ny 15 volana décembre dia miaraka maneho fisaorana noho ny natokavan'i Jesosy ilay mpamonjy ity zao tontolo zao ity isika ny kristianina rehetra ka dia tsara raha tonga anao amin'io tsara raha tonga anao amin'io ary manao ny fotoana io ho zava-dehibe mihitsy amen indrindra moa fa efa faraparana taona aza manao ambany zavatra ny fiara-miangona tongava ianao filazana manaraka indray a amin'ny 1 volana décembre ifo voalohany volana janoary taona 2022 anao fotoana dehibe eto isika ny alina everiko fa zava-dehibe ny hoe tonga eto ianao a amarana ny taona amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana sy ny vavaka ary andray ny taona vaovao amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana sy ny vavaka tsy aloha ve zay toy zay amonjy fanasany any ambadibadika any hoe balia be hony balia populaire na hiaraka amin'ny namany any ambara hony zay ve nytianao sy mety aminao ve amarana ny taona sy andraisana taona vaovao so sanatri-kaneniny ianao tsara makato an-tranon'Andriamanitra amen tena tongavy ianareo alamino ny programa alleluia alleluia dia ny zavatra ankiray lehibe indrindra amafisotro ny Alahady 5 volana janoary taona 2022 eto hiaraka isotra an'Andriamanitra sy ame voninahitra an'Andriamanitra isika no nanomezan'Andriamanitra atsika tombonandro velomana ka nataony natratra ny taona vaovao 2022 zava-dehibe zay a vao mendio ny taona dia fa tonga eto anao isotra an'Andriamanitra no ny nanomezantsika tombonandro velomana fa anankiray lehibe ihany koa amin'ny hoandro io no tsofanay mivady rano anareo amen amen araka nambarako fa taona tsara indrindra ho antsika io taona io zay filazany olona filazany olona tsy tia lala zay lazany olona tsika fa ny fantatsika dia hoe Andriamanitra efa nampiten'ny mpanompony tsara ho antsika io taona io dia hitsodrano anareo zahay ary raha motsitra teny ho anareo ka tongava ianao hoeto ny ankonana hoeto ny namana hoeto zay rehetra mety olo-patatra mba ho avy eto amin'ny hoandro io zava-dehibe nge zany hoe mandray nitsodranona avy amina mpanompon'Andriamanitra izany araka reny fanentana fampianarana men'ny mpanompon'Andriamanitra reny tena nidivana mihitsy nitsodrano io nitomanino ka dia tonga avy eto zany ianao alleluia fa ity ihany ko manao amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 10 misy an'ray fotoana ny tsodrano lehibe zay atao eto dia ray am'ireo zany novonjenao fa ity misy fanentanana lehibe anentanako anareo rapitso alatsinainy moa araka fanaotsika dia misy vavaka eto nomena anarana hoe herinandro magaga io rapitso alatsinainy amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora io zany a no fotoana dehibe farany iarahantsika melony ny amaranana ny taona 2022 tsara be mihitsy raha tonga daholontsika rehetra ianareo ilay tena tsy afaka mihitsy hatramin'izay noho ny antomanokana raha azonao amboarina programanao tongava eto hiaraka ivavaka isika afana mametraka ny herinandro farany amin'ny totoana ity ho herinandro magaga ho antsika tokoa amen
tena amboarana programanao. Dia amin'ny alatsinainy herin'ny rapitso indray dia mbola tahak'izay ihany koa tonga vaheto anao amonjy ilay herinandro magaga satria alatsinainy amin'ny herin'ny rapitso io ndray zany no afatsika miaraka mivavaka andraisana ny herinandro voalohany amin'ny taona vaovao 2024 no andraisana ny taona vaovao 2024 mbola tsy farana taona fa mbola voatelompolo ny volana décembre io fa hivavaka isika satria andro vitsivitsy aoriana izay tonga dia mandray ny taona vaovao tsika zava-dehibe raha hivavaka tsika ny latsinainy enina ka hatramin'ny fito averiko indray amboariny programanao fa mety natongavanao eto amen taoko fa mazava zany zay a dia filazana anankiray farany a dia ity sotranareo tompoko ny amin'ny fanohananareo ny émissiontsika tamin'ity taona ity fa maro aminareo no nandray le carte de fidélité dia isam-bola mihitsy natoky anareo nanome fandraisan-jara arak'izay vitanareo tena misaotra tena makasitraka tompoko tena misaotra tena makasitraka fa tsy voavidy vola ny olona voavontsy tamin'ny alalan'ireny fanohananareo ny émission tsika ireny tapitra amin'ity moa zany a lay fanohananao taona 2024 amin'ny 2024 amy ohatra anankiray aminareo a tany lala makamoron-dava iny zay tsy haiko na 4 kilomètre mialo amin'ny route nationale dia misy tanàna tsy haiko hoe tanàna kesa tanàna lehibe fa nisa manaraka ny fitoam-pivavahana ataontsika eto Alahady ry zareo ao an-tranon'ny olona anankiray manana canal 7 no namonjeny an'ilay fitoam-pivavahana dia tena taky natao eto mihitsy natao dia manao rakitra zareo dia isam-bola zareo mandefa pahafolon-karena aty amiko dia tena mampahery be mieritreritra an'izany a eo amin'ny olona 20-30 eo zareo no mivory tsisy pastera fa le fotoana eto no arahan-jareo dia nisy fotoana nampianatra batisa teto Alahady maraina dia iain'ny zareo dia niantso a telefônina izy pastera ahoana zany tokony ataonay fa tokony atao batisa izahay tena verevitra lalana mandeha tongotra lalan-dratsy amina kilometatra voatonga amin'le toerana kanefa dia zay ny atetany olona atao batisa dia iza ny rako any iza nandeha ho any dia nampahiry azy ireo andraso hoe fa hodinina le izy dia aveo ny resaka tampalopon'Andriamanitra tamin'ny faritra moron-dava iny a no tantarako izay tantara zay dia sorana ny tompo fa nandefa mpanopon'Andriamanitra tandry zareo dia amin'izao tsika miteny zao miorina fiangonana RHEFI any toerana halleloia dia niantso a telefônina reo olona ireo misaotra pastera fa tafajory aty aminay ny fiangonana RHEFI amen any amin'ny toeran-kafa io dia misy tatak'izay ko mitranga ka hitanareo amin'izany fa tena mahavoavontsy fanahiny olona ny émission toanantsika ka ho antsika etaniko tiako anareo zay mba afaka mandray anjara fixe hoe isam-bolana dia andray anjara 5,000 na 2 alina na 2 alina na 3 alina na maherin'ny zany na 2 arivo akory azy amin'ny alalan'ity carte de fidélité ity dia manatona a madame lala anirina ianareo mahakasy ity tompoko fa tena fitahin'Andriamanitra ho an'ny asan'Andriamanitra izy ity sahianao mandray anjara manohana zay zany tompoko no filazana apirako amintsika rehetra amin'izao fotoana izao arytsika melony tena marana fotoana andao hitondra n'ilay fanatim-pisaorana tsy fa le fanatitra nomenao teo fa ty tena spécial fanatim-pisaorana araka teny Davida ary tiako ianareo zay ao anatin'ny ady efa nisaotra an'Andriamanitra anao teo anao défi hoe tsy maintsy anome Andriamanitra tena tsy manana afa-tsy ity fa anao défi anao Andriamanitra ke mahita Andriamanitra malala fatany tokony atao anao ka mandrosa anao rehefa nirina tondra an'izay fanatim-pisaorana izay
eteloany ao anatyizay a ometsika toerany reto mpitarika fidiarandreto dia miakatra ianareo zay mpandihy satria fety ny andro tonga dia mandroso ianareo vanefare tonga dia mandroso dia miditra miakavanana ianareo maka plasy.
Naftuatarcha faurana fifaliana Fedana no fitiavana mamtunia Miata nawe matukia nawo Na inusaka na iya no nupano lala Lebeya no panjese no tiesa kana Maita fitia umanjesa chane Misacha
Alleluia. Dia faly miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako a. Tratra ny tiandro mahafinaritra itsika dia mankasitraka ihany koa amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Talata mivady a nameny fitenenana ka ahafahana mandray a fitenena eto izany. Voalohany indrindra moa dia nijoroka eto a dia fanamafisana ny amin'ireo filazana rehetra izay fanamafisana